Dagout News TV, notre chaîne télévision en ligne. L'heure de notre journal. Bonjour. Ni namanareo si avanareo miangotino manolotra si mamakafaka ni vaovao androani. Mafana dia mafana ni resaka politika eto Madagascar. Araky ny voalazan'ny tranokala Afrimaga dia nanao fifanarahana tsy ambaratelo tamin'ny orinasa Sovena ny ministry ny fitantanam-bola malagasy mba handaminana ny ampahan-tsosany JIRAMA amin'ny orinasa Sovena io. Somary manjavozavo moa izy ity fa araky ny voalaza dia nafenina ny vahoaka malagasy ty fifanarahana nataon'ny rotota ity. Orinasa JIRAMA moa dia sahirana tokoa amin'ny tsosa, amin'ny solika fampandehanana ny elektricité na ny herinaratra eto Madagasikara. Miady amin'ny olana ara-bola tsy akijanona io orinasa io. Ny manam-pahefana ambony eto amin'ny nosy anefa dia voatery nanaiky ny faneren'ny sasany amin'ireo mpanome tolotra azy. Izany no heverin'ny ekipan'ny famoahan-dahatsoratra ny Afrika Intelligence fa ao ambadik'izao fifanarahana izao. Izany hoe nitery vaimanta avy amin'ny mpamatsy vola sy ny mpamatsy solika ny JIRAMA. Amin'ny 5 avrily teo moa no natao ny fanaovan-tsiny io fifanarahana teo amin'ny fandrakana malagasy sy ny orinasa Sovena io araky ny nambarany Afrika Mag ihany. Sampanjara misahana ny fitsinjarana solika ao amin'ny vondrona Action Énergie izay an'ilay mpanampitsisa franco-malagasy teratany karana mizaka ny zom-pirenena franco-malagasy Hassanein Hiridji. Tsy ambara telo moa no nanaovana io soni io anamarika ny famahana ny tsosa goavana ny fanaovan'ny JIRAMA tamin'ny Sovena ity fifanarahana fiaraha-miasa ity. Tsy nofaritana manokana tao amin'ity fifanarahana ity tao amin'le document azony Afrimaga ity ny totalin'ilay vola ampindramin'ny Sovena ny orinasa JIRAMA araky ny eno sy ny tsilitsofina nambaran'ity tranokala ity ihany anefa dia mitetina 415 miliara ariary na 17 tapitrisa euro 107 millions euro io fifanarahana io. Izany dia andrakofana ny tsosan'ny JIRAMA tany mpanome tolotra azy nandritra ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny volana Febroary 2024 lasa teo. Ny tamberim-bidy voalohany mitetina 550 tapitrisa euro dia efa naloa tamin'ny Sovena miaraka amin'ny fanampihan'ny fandrakana. Ny ambiny 270 tapitrisa euro dia tokony averina amin'ny farany taona araka ny fifanarahana fanaovana tamin'ny Afrika Intelligence ity. Inona no antony nahatonga ny fandrakana malagasy hamafa ny tsosan'ny JIRAMA ty tampotampoka teo? Fantatra fa nisy sedra krizy nandritra ny volana maro ity orinasa mpamokarana herinaratra ity. Fa tamin'ny volana nandefa ultimatum teny amin'ny JIRAMA ireo mpitatitra solika lehibe ao aminy ny antony mpandrifany anefa ny tsosany. Efa tsy voaefa izany tsosa izany hoy izy zareo avy ao amin'ny Sovena zany dia nandrahona ry zareo fa hanapaka ny fanaterana hydrocarbon ka hanaratsy endrika ny toe-draharaha ny orinasa mpandrakana JIRAMA izay efa reraka sohosa ity. Ministry ny fitantanam-bola malagasy Ramatoa Rindra Hasimbelo Rabariny Rina Arson moa no nanao fifanarahana io tamin'ny orinasa Sovena. Asa marina tokoa ve ny zavatra navoakan'ny tranokala Afrimaga ity sa efa tsy fitiavana ny malagasy sy ny orinasa JIRAMA izay marefo tokoa? Asa nefa